Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona amin'ity alatsinainy ity fifaliana ho anay hatrany ihany koa ny mizara zany eo aminao mba hampasoavan'ny tompo. Ny irina indrindra dia tombo fahay lalàna tombo hery ho amin'ny Kristy mandrakariva isika. Lohan-derantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. I Andriamanitra tsara ny izan-danitro mbola velom-pisaorana anao izahay fa mbola afaka mandray ny famindram-ponao sy ny hery rehetra avy aminao. Tompo miasa ao anatinay ary aoka hiteninao izay ho raisinay anio any hanaova ny fiainanay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe matokia amin'ny fotoan-tsarotra. Matokia amin'ny fotoan-tsarotra, fanandalo fotoan-tsarotra angamba ny tsirairay avy amintsika. Ny kristianina rehetra manko dia mahafantatra rehefa niaina ny fotoana ny famoizam-po sy ny fahoriana. Ny fotoana izay nanontaniany hoe inona no ataon'ny tompo, na hoe nahoana tena velan'i Jesosy hitrangamiko ny zavatra ohatran'izao e. Nandalo zavatra mitovy amin'izany koa ny mpanao salamo, ary tamin'ny alalan'ny fitaovam-panahy avy amin'Andriamanitra dia nandrakitra ny soratra ny zavatra niainana izy ireo. Vakeo aneny salamo 470 hoe asaiko ianao mamaky azy dia ho hitanao fa misy zavatra manan-danja be izay lazainao mandritra ny vanim-potoana rehetra. Ny fifantenana ny salamo amin'ny fanompoam-pivavahana ao am-piangonana matetika dia maneho ny mahatokana ny toe-po sy ny teny izay ambarantsika amin'ny vavaka iombonana. Ny fameperana tahaka an'izany dia mety ho mariky ny tsy fahafahantsika na ny fahasairanantsika miditra amin'ny zava-misy maizina eo amin'ny fiainana. Na dia mety hevitra azy isika indraindray fa tsy rariny ny ataon'Andriamanitra rehefa mamela antsika ny fijaliana dia tsy mety amintsika ny aneho ny eritreritra amin'ny fanompoam-pivavahana mpahay-be maso na mivavaka manokana. Io fisalasalana io dia mety hahatonga antsika tsy hanadino ihany koa ny momba ny fivavahana, ny tsy fahenoana, fanehoana mampahamarina sy mampahay-be maso, ny fihetsepontsika sy ny fomba fijerintsika eo anatrehan'Andriamanitra mivavaka dia matetika izy io no mahatonga antsika ho fehezin'ny fihetsepontsika. Izany koa dia manakana antsika tsy hatoky ny fanatonana an'Andriamanitra. Ny mivavaka ao amin'ny salama dia manome toky fa rehefa mivavaka ary tena mivavaka mihitsy isika dia tsy tokony hanakihana na handà ny zavatra niainantsika. Ny salamo 470 ohatra dia afaka manampy ny mpivavaka hilaza amin'ny fomba malalaka sy araka ny tokony ho izy ny zavatra niainany momba ny fijaliana tsy manan-tsiny. Ny vavaka amin'ny salama dia manampy ny olona hiaina fahalalahana miteny amin'ny vavaka. Ny salamo manko dia manome antsika tena izay tsy haintsika na koa hoe tsy sahantsika akory ny miteny azy. Ohatra ny manao hoe tsy miemotra ny fonay ary tsy miala amin'ny lalanao ny dianay, fa efa nanorotoro anay mafy teo amin'ny toeran'ny ambodianao ary nanarina anay tamin'ny aloko ny fahafatesana. Mario anefa ny fomba nanomboan'ny salamo 470 azy
Ny mpanoratra dia miresaka momba ny fomba nanaovan'Andriamanitra zava-dehibe ho an'ny olona tany aloha. Noho izany ny mpanoratra dia maneho ny fitokisany amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny tsy pikako izany. Na dia teo azy izany dia mbola miatra amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny olana. Lava sy maharary ny lisitry ny loza sy ny fitomaniana, kanefa na dia ao anatin'izany rehetra izany aza mpanao salamy dia mitaraina amin'Andriamanitra mba hanafaka, mba hanafitra anay ozy izy noho ny famindramponao. Izany hoe na dia ao anatin'ny fahoriana aza dia fantany zava-misy marina momba an'Andriamanitra sy ny fitiavana. Dia izany ihany koa ny iriko aminao anio, na dia ao anatin'ny fahoriana aza ianao dia mba ho fantatrao mandrakariva ny zava-marina momba an'Andriamanitra sy ny fitiavana izay tsy miala aminao sy akory. Fa dia erezo ary ny dia vavakisika. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'ny lesona izay nomenao anay io. Misaotra Tompo mampianatra anay ny tokony hikirizanay tokoa ary ny hatsapahanay fa eo mandrakariva ianao. Toany amin'ny tanànao mahery izahay ary aoka izany teninao izany. Ampatsiaro anay tokoa ny fahazava-bitanao teo amin'ny fiainanay tamin'ny lasa ka tokony tsy adinoinay tokoa fa hitantana amin'io avokoa ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.